Soyez simple au service de Dieu. Faly miaraba anao indray tonga soa atao anatin'ny fandaharana ny Tanora soa narazana koa miaraka aminao. Soyez simple au service de Dieu. Unique ianao tsy mitovy amin'ny hafa ianao tsy izay zavatra ananany hafa dia anananao koa tsy izay zavatra ataony hafa dia afaka ho ataonao koa. Manana mission manokana ny olona tsirairay avy eto ambonin'ny tany dia ny zavatra efa napetrakan'Andriamanitra atao anatiny ihany iny no ampiasainy anaovana ny mission iny. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Korintiana bokin'ny Korintiana any toko 12 Korintiana voalohany manao hoe zarazarana samihafa hoy izy ny fanomezam-pahasoavana fa ny fanahy dia iray ihany. Zarazaraina samihafa ihany koa ny asa ny fanompona fa ny tompo dia iray ihany. Mety hoe misy nge manao pasteur fa ianao tsy voatery pasteur, misy manao prophète ohatra fa ianao tsy voatery prophète, misy manao évangéliste fa ianao tsy voatery évangéliste. Tsy hoe akorony hoe tsy misy mitovy fa misy zavatra manokana zany efa noman'Andriamanitra ho anao mety aminao mihitsiny fa ny afantaranao an'izay dia mila fantatrao aloha hoe inona ny talentanao dia inona no ampiasainao ho an'Andriamanitra. Misy efa fandaharana efa nataonay izay atao amin'ny Tanora ihany hoe ampiasao ny talentanao manasa anao hanaraka an'izay afantaranao misy kokoa mahakasika an'izay. Fa rehefa fantatrao ny talentanao dia aveo iny no ampiasainao dia aveo miasa ao an'Andriamanitra ianao. Tsy misy zany hoe raha ohatra zany ianao ka hoe satria anona manao an'izao koa dia za koa mba hanao, satria nge ohatra ny mety be ohatra ny mampalaza be le manao partage amin'ny Facebook, manao TikTok, manao tenin'Andriamanitra ohatra izao dia za koa angamba ho anao koa fa efa asan'Andriamanitra ihany zany. Ie asan'Andriamanitra zany fa asan'Andriamanitra ho an'ilay olona iny fa tena anao ve tadio fa ny afantarana voalohany hoe tsy Andriamanitra nampaneraka anao an'iny satria anao angalatahaka olona fotsiny. Zay le izy satria ny olona nge ny azonao an'iny nge mila fantatrao aloha le talentanao dia rehefa anao an'iny ve anao dia ho vitanao ka hatrany farany ve raha anao an'le anao vidéo foana ve anao dia ho vitanao ka hatrany farany ve sa ve anao taitaitra fotsiny hoe malazalaza fotsiny ve le hoe prophète dia ataonao fotsiny le izy hoe nanao koa ihany dia za koa mba mavita izy ve nanao dia za koa tsy anao. Non tsy zany nge le miasa ao an'Andriamanitra tian'Andriamanitra foana nge ny zavatra asainy ampanaovina anao fa tsy hoe ny hoe manao ohatran'izao ki kanto dia manao koa ihany manona anarana fotsiny fa juste ohatra izany fa raha ohatra ianao ka hoe manaraka an'ilay zavatra ataon'olona eny fotsiny dia ho reraka eo fotsiny ianao rerahany dia voly eo fotsiny ianao lasa mifaninana amin'ny hafa ianao lasa hoe ay izy ary nanao an'izao dia ohatr'izao ny olona nanaraka anazy dia fa maninona no tsy tokony ohatran'izay koa izy ary nanao ohatr'izao dia lasa ohatr'izao vokatra eka izy le zavatra nataon'Andriamanitra nataony fa tsy nangalatahaka izy. Fa mila simple tsika ao anatin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra tsy aza be filiriny tsy aza be zezesta hoe aty jerena satria za ohatra izao indray jereny faux ongleko jereny faux cileko jereny akanjoko vaovao be andeha ho any am-piangonana ianao dia lasa hoe ohatrany hoe anao zesta ve anao top modèle ve ny alehanao any tsy mitady top modèle nge Jesosy tsy midika akory zany hoe tsy aza manao zay mety fa izy ny tenin'Andriamanitra ataovy ny zavatra rehetra voninahitr'Andriamanitra dia aza tsy izay derain'ny olona no izy fa izay derain'ny tompo. Raha ohatra ianao zany ka mitady approbation ny hafa raha mitady derain'ny olona tehaka ny olona dia faly ianao izay ny tetavinao. Non tsy tokony izany nge ny tetavinao hoe rehefa manao ny asan'Andriamanitra ianao mba faly amiko ve Jesosy mba raha mahazo gemme ve za nahazo gemme tamin'i Jesosy koa ve le zavatra nataoko sa hoe lasa teo jerena lasa teo hita lasa teo deraina fotsiny anao an'ilay izy. Non mila zay foana ny tetavina rehefa hanao ny asan'Andriamanitra ianao. Mila simple ianao tsy mitady an'izany Andriamanitra tsy mitady top modèle Andriamanitra tsy mitady mister Andriamanitra tsy isy an'izany ao anatin'ny asan'Andriamanitra fa ny tetavin'Andriamanitra hoe misy impact ve ny zavatra ataonao misy valiny misy olona fanahin'olona voavonjy ve firy ny fanahin'olona voavonjinao firy ny olona niova tamin'ny zavatra nizarainao fa io na ny ao an-trano aza notorinao tsy voatery misy mahita foana koa nge tsy voatery hisy andre foana koa nge fa rehefa hen'i Jesosy rangahy dia mety zany rehefa hitan'i Jesosy rangahy dia mety zany rehefa faly amiko rangahy Jesosy dia ampy anazy zany dia mandresy fa tsy izay te hafan'olona rehetra nge no te hafan'ny any an-danitra koa hoe tsy izay horakorahan'olona nge no miorakoraka aminao koa ve ohatra Jesosy tsy izay partagen'olona eny dia mataon'olona gemme dia aveo mety adin'olona ihany ireny
fa miaraka amin'ny Jesosy mila mahafantatra ianao hoe tena le nomen'Andriamanitra anah ve ty, tena le talenta napetraka Andriamanitra tato amiko ve ty, tena zay ve le nanirahan'Andriamanitra anah. Fa za taitaitra fotsiny hoe tedatetaka hoe ay niteny tamiko ny anona hoe ohatran'izao ny ohatran'izao de iny ianao fa maika koa ianao nahazo profesia ohatran'izao de ndao, fa tsy fantatra hoe tena zay ve le izy na raha tena zay koa arany de efa niomana ny amin'izay ve ianao, fa io nge tsy du jour au lendemain fa efa nanana fiomanana ve ianao nanaovana an'le asan'Andriamanitra. De mino fa nisy zavatra niraisinao tao anatin'izay manaova ny asan'Andriamanitra simplement, tsy mitady zavatra be filiriny Andriamanitra fa tiany mihitsy ny ianao le mahainao anao io, le ohatry ny hafahafa io izy ianao fa io mihitsy ny itiavan'Andriamanitra anao. Ankasitraka anao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany manasanao hatrany anaraka ny MCTV manasanao ihany koa izarany partage da iny Jesosy.